baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Open Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Raisiko fifaliana lehibe no mihaona aminao amin'ny alalan'ity onjam-peo malalantsika ity. Ny namanao Richard Andrianjatovo no tafa sy midinidinika ary hitondra ny famaboasana ny tenin'Andriamanitra. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao ry namako. Amin'ity an'io ity tsika dia hamaly ilay fanontaniana hoe Jesosy toy ny ahoana moa no inoanao. Melohan'izay dia tsara trano sika raha hivavaka. Rainay zay ny an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Tena tia anay ianao ary maniry fatratra ny hamonjenanay. Ka dia nanolotra an Jesosy Kristy zanakao mba ho avitra isolo anay. Amin'ity andro an'ity dia hianatra izay andinika izay voalazan'ny sitraponao amin'ny alalan'ny teninao. Dia mamelany elokay aroka amin'ny fananao masina no hanositra molotro. Da io ty namako ty ary ianao ane hitsinjo ny fiainany. Ny anaran'i Jesosy ny angatana izany. Amen. Jesosy toy ny ahoana no inoanao? Betsaka ny kristianina, eny fa na dia tsy ny kristianina aza, no tafitona ary saika nanerana n'izao tontolo izao mihitsy tamin'ny volana avrila 2027. Tamin'izay fotoan'izay dia nisy sarin'i Jesosy Kristy naseho tamin'ny bika manendriky ny vehivavy. Izany moa dia naranty tao amin'ny katedraly Masinda Joany ao Manhattan, New York any USA. Inoko fa na dia ianao aza namako dia hanohitra zany fanehoanan'i Kristy amin'izany endrika vehivavy zany. Kanefa aza dimo fa mpanao hosodoko maro no efa nanao izay saim-pantany hanehoana ny endrik'i Kristy amin'izao tontolo izao eo amin'ny sanganasany. Ny Afrikanina dia naneho an'i Kristy ho ilay Kristy mainty hoditra sady ngita volo, mitafy maneho fihetsika Afrikanina. Endriky olona tatsinanana kosa no nanehoan'ny mpanakanto Koreana azy, raha ireo Amerikanina kosa no naneho azy ho toy ny olona avy any Kaukaza ary toy ny olona ray mitafy lamba mivolomboasary na mavo sy manataka ireo mpampianatra karana no nanehoan'ny karana azy. Diso avokoa ireo. Kanefa misy fahamarinany ihany koa. Diso satria tsy Afrikanina na Amerikanina na koa karana sy Europeanina na sinoa i Kristy. Tsy malagasy izy fa jiosy. Tsy malagasy moa mazava ho azy fa manataka ny endrik'ireo taranaka sema. Lioka 7:9 azonao vakiana. Fa tsy ama na hijafeta. Marina ihany koa nefa satria raisin'izy ireo oralasy anadany tokoa ilay Andriamanitra tonga nofo. Tonga olombelona na inona fiodirana, fiaviany, toerana misy azy. Tsara izany. Ary marina loatra araka ny voalazan'ny Filipianina 2:5-9 dia lasa toy ny anankiray amintsika izy na dia ilay avy sy manerinerina indrindra aza. Ko rehefa nanaiky hitovy amintsika anefa izy dia mbola nidina ho farany ambany any ka nefara tamin'ny fahafatesana. Samy manana ny fahazahoany momban'i Jesosy avokoa ny rehetra. Ary hita zany amin'ny resaka ifanaovana eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny. Izay ane no antony tondrana ireny fanazavana lavabe
tany aloha tamin'ny fiaraha-mandinika ny soratra masina momba an' Jesosy ireny alohan'ny idirantsika amin'ny lesona hafa. Fantatry Jesosy Kristy zany ka natonga azy nametraka fanontaniana tamin'ny mpianany hoe fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Lioka 7:20. Izay rehetra nahita sy ny fanerasera tamin'i Jesosy Kristy dia saika nametraka fanontaniana toy izany avokoa. Fa izy ty izay no mahatonga ahy nametra-panontaniana ery aloha hoe Jesosy toy inona moa no inominao? Iza marina moa io Jesosy tompoinao io? Na i Jesosy tena mihitsy aza dia efa niteny fa isy Jesosy sy Kristy sandoka ka mila mitandrina isika. Lioka 3:12. Fa dia be tsiaro voatanisa eto avokoa zany fampianaran'ny diso tsara Baiboly zany. Mila mianatra lalina sy mandinika zay mbara amin'ny Baiboly sika ary mino sy manatanteraka zay voalaza ao na dia mafy amintsika aza zany. Satria izay ihany ny fiarovana azo antoka ao antsika amin'izao andro farany izao. Ao anatin'izany ny fananana ny toe-po sy toe-tsaina ananan'ny zaza. Dinio ny fomba sy fiainan'i Jesosy. Dinio ny fomba sy fiainan'i Jesosy. Mianara lalindanina kokoa momba azy ao amin'ny Baiboly. Miala amin'ny hevitra mibana mialoha ao an-doha, mialoha fa miezaka kosa hanana fahatsorana ka mampisokatra ny saina eo anoloan'ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra ary hanampy izay manao toy izany ny fanahy masina. Mila mandinika lalina ny amin'i Jesosy sika ka miezaka ny hafantatra azy satria maro be tsy tambisaina ireo mitory Jesosy sandoka. Efa naresika fa misy zany Jesosy mandrava didy folo zany. Hevitravina ihany zany satria lainga marivo tototra loatra afafin'ny Satana. Rehefa voafakafaka lalina tsara satria fandaniana andro ihany ny natongavan'i Jesosy teto raha misy azovana na hoe nofoanana ny lalàna folo voasoratra ao anatin'ny didy folo. Ny nanaovana fanatitra dia tsy nafoana ny didy folo zany. Tsy hoe rehefa avy nanao fanatitra ny mpino iray dia mahazo manao izay tiany atao. Toy izany koa ny fahatongavan'i Jesosy dia vao maika milaza amintsika fa mitoetra tsy azo hozogozonina zany didy folo zany. Ny sabata nefa ny tena halan'ny Satana sy kendreny mafy amin'izany fa tsy ny didy folo rehetra mihitsy. Amporisiny mafy ny tsy rarahina n'io didy faefatra io. Evipetsin'ny Satana ny fampianarana toy izany satria io didy folo io no namitina n'Andriamanitra ny sitrapony rehetra. Io didy folo io no nidikain'ny Satana sy ny anjeliny ary Adama sy Eva miaraka amintsika rehetra izao. Ota na tsy fahamarinana ny fandikana azy ary miandry zay mini mandika azy ny fahafatesana. Romanina 9:17 fahafatesana ny tambony ota. Ary tsy hisy fanavotana ho azy intsony. Ao amin'ny Samuel 2:7 dia niniana mihitsy Jehovahandriamanitra hoe koa izany no ninianako ny amin'ny taranak'ely fa tsy hisy fanatitra afaka ny eliny mandrakizay. Ny antony dia tsotra, niniana nota ny zanak'ely. Ninia nanota ny zanak'ely. Noho izany tsy misy fanatitra mahafaka intsony ny fahotan'izy ireo. Efa rentsika ihany koa ny hoe Jesosy noforonina. Ambany no laitsoto, zava-boary tanteraka. Efa noporofontsika teto fa Andriamanitra feno zany Jesosy zany. Ary izy mihitsy aza ilay Jehova dia nitsoto satria mpamorona izy. De misy ihany koa zany hoe Jesosy maniraka ny ireny anankiray hanambady ny zanany lahy hono mba ahatonga n'ilay ireny tsy ho mpijangajanga. Ho masina eo anatren'Andriamanitra. De mba hialana amin'izany fijangajangana zany, raha maty ny vadiny, de ny zanany lahy no tendren'ny pastera ho alaina vady.
misafidy am'ireo zanona ny lahy reo izy ary ny lamatoa no atao vadiny. Amasiny nga pastera zany. Zava-doza nefa zany araka mivoalazan'ny Levitikosy 2:20, ny 9:1 sy ny Deuteronomia 7:20, ny 9:20. Efa narantsika teto ihany koa zany Jesosy maniraka mpitarika fiangonana hitety vehivavy Virjiny ao amin'ny fiangonany, satria zany notoriny hoe fanadiovana an'ireo mpiara-mivavaka aminy, ary ny vehivavy no lotoiny amin'izany. Tena loto ara-panazany. Mbola misy samylaza ihany vefa i Jesosy ilazain'ny Baiboly no toriana amin'izany fiangonana zany na izany fikambanana zany, satria mandray fitahinana izy ireo adinony izy ireo fa Satana ihany koa afaka misandoka ny anarana masin'Andriamanitra mba androtsana fitahina sandoka. De maro ny olona voasidokan'ireny fivavana manindraindra fahagagana sy famatarana reny. Misy fanasitranana ato, misy fahagagana, nefa Satana no ambadika reny. Efa narantsika teto ihany koa zany hoe Jesosy naniraka olona mihinana ny tsy fihinana, isotro ny tsy fisotro, izay raran'ny Baiboly. Misy am'zireny mihitsy moa mampirotraitra ny olona zay ao amin'ny fiangonana misy azy ho tahaka ny omby. Tenda no nalavo ny razam-bentsika Genesis 3:1. De tsy maintsy tenda ihany koa no iray loha laharana amin'ny fandavona ataon'ny Satana amin'izao andro farany zao. Saingy miova kely fotsiny izy, miova endrika fotsiny izy, amereza ny olona marobe amin'izao andro farany zao. Misy ihany koa zany Jesosy manampy biby hafa madio ka lazaina fa maloto, toy ny gisa, ny gana ary ny dokotra sy ny sarin-dokotra. Tsy mampianatra an'izany Baiboly. Fa efa nomeny eo ny azo hoanina sy ny tsy azo hoanina. Levitikosy 2:1 no ahitanao anazy, ary ao amin'ny Deuteronomia 2:4 nomeny Jesosy mahazava tsara ny fomba fanao sy ny tsy azo atao, ny fihinana sy ny tsy azo hoanina. Ny apôstôly Paoly de nahazo faminaniana fa isy anampy ireo fandrarana reo, na de efa mazava aza fa ireto ny fihinana, ka ny fahatanterana zany amin'izao fotoana zao de tsy inona fa mielony aviany Jesosy. Fahatanteran'ny faminaniana reny fanampiana gisa, gana, dokotra tsy fihinana reny. Andro ny fiemorana zao andro farany misy antsika zao. Misy ihany koa ireo milaza fa zava-boary ny foronina Jesosy. Ka ampifanandrifiny amin'ny 9 eo amin'ny Korinthiana 1:4, kanefa raha ny tena manaraka tsara ny natioran'i Jesosy sika tamin'ireo lesona teo aloha nomena antsika rehetra hatramin'izay, de haiko fa io Jesosy io tsy zava-boary fa tena Andriamanitra tanteraka. Ireo rehetra ny tantaraina vitsivitsy ireo de inon'ny olona ho ilay Jesosy Kristy avokoa. Tsy ara-Baiboly anefa ireny. Satana misandoka ho Jesosy fotsiny ireny fa tsy tena i Jesosy Kristy akory, izay tsy manaiky hanokatra ny fijery ihany no azony tandremo ary. Azakamo mihitsy hianatra izay voalaza amin'ny Baiboly, dinio izay tena lazainy ary izay tena izy arahina. Hatreo aloha no fiarako aminao amin'ity an'ity, fiaran'ny fotoana ihany ny fiarantsika, koa dia mametraka ny mandra-piona, mandra-pitafa aminao ny namanao Richard Andrianjatovo. Veloma tompoko. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hono Baiboly? Ahoana hono Baiboly?